fight. Here comes! Rakizia, za aloha dia olona mpakafy WWE catch amin'ny ankapobeny mba te hizara leza ato anaty pejitsika fa amin'ny ankapobeny tsy maintsy hoe mila mandoha vola any amin'ny tompony WWE tsika dia mba amora kokoa anareo anazavako an'ilay izy a dia hiezaka ako anazavana azy amin'ny alalan'ilay vidéo zay miseho ao fa tsy afaka zaraina ato ilay vidéo daholo dia hijerentsika voalohany ny tag-team match voalohany hijerentsika dia Asuka Rhea Ripley vs Nia Jax sy Shayna Baszler dia hijerentsika zany match ohatrany ahoana ny matchn'izy tag-team atretan'izao voalohany faloha dia manatao kely Rhea Ripley dia miala izy a dia misoloana Asuka satria nanomboka teo amin'ny stage voalohany dia i Nia sy Rhea Ripley dia ndao ary hijerentsika i Asuka sy Nia Jax taloha eto ambony stage amin'izao mbola somary elaela kely koa amin'ny ankapobeny aloha somary ohatra matanjatanjaka ihany amin'ny voalohany fa rehefa elaela tsy maintsy azo totongo ihany aloha dia izy zao miareraka amin'izay zao i Asuka io fa lenjera nahazo totongo Nia Jax izy amin'izao dia lenjera mbola mipiano match antsika dia mifamadika indray izy ato zao Shayna Baszler sy Rhea indray eto ambony terrain zao amin'izao dia somary mbola ohatra sarotsarotra kely ihany fa tsy manina fa aloha somary vonjana ihany nidakanik'aly Shayna Baszler na zany na zany aloha dia tsy mitotody kely ihany mitogno satria tsy na ripaka indray aloha Rhea tamin'iny indray mitorakiny dia amin'ny ankapobeny aloha dia lazaina aminareo fa i Shayna Baszler dia somary mafy toto somary ohatrany hoe manana mafy tokoa ny taolany ohatra amin'ireo taolana vehivavy amin'ny ankapobeny mantsy vehivavy somary malemilemy ny taolana fa i Shayna Baszler anisan'ilay hoe izy le efa tany amin'ny mpanao boxe taloha dia efa mafimafy toto izy dia sarotsarotra kokoa ny ady aminazy na izany ara dia io ara fa mifamadika amin'izay izy Asuka indray hoe tafidaka anaty terrain ateto dia iny fa mahongana Asuka amin'izay ripaka indray aloha i Shayna Baszler tamin'iny dia midaka indray mandeha isao aloha hoe 1 2 3 mbola tsy tapitra mbola nahazo baky izy mbola tsy nanaiky resy aloha Shayna Baszler mbola mitsipatsipaka izy miakatra iny amboniny tady ambony indray iny Asuka aloha itsorakery amban'ny Shayna Baszler dia iny fa nitafiny Rhea Ripley aloha azavana aminareo ny match fa i Rhea Ripley sy Asuka dia anisan'ny ady amin'ny WrestleMania amin'ny WrestleMania manaraka eo dia io fa mivadian'ny Rhea Ripley Asuka nefa izy anankiroa dia mpinamana amin'ny tag-team match nazirany dia lenjera tary ambany tarika la Asuka be izy ny fa mivadika mampimebe nge zay ele ataony WWE dia efa mahateo dia iny aloha namandray ny vonoana dia izy anatsipina Rhea ambony stage indray izy avy eo dia hojerentsika hoe aresy sa tsy aresy izy dia ifa nahazotra na Baszler namany tsy naolo efa maty iny dia ndao arisantsika amin'izay ilay izy efa ripaka Asuka 1 2 3 tap dia ifa naresy sidina Asuka sy Nia Jax nefa amin'ny ankapobeny ampidirany tokoa izy naresy Asuka fa saingy vary le vadian'ny kala Rhea Ripley dia zay zany naresy Asuka sy Nia Jax. Who is the winner? Nia Jax and Shayna Baszler. Dia tsy maintsy romboka kosa aloha Asuka amin'ny satria tsy navadika ny fanarahany kala Rhea mbola ho avy indray manaraka dia hitatsika indray ny tiany